Salama daholo tsika rehetra faly mahita anareo indray andro dia ny zavatra tianay atao amin'ny IT aseho anareo indray andro dia hoe tena mora dia mora ny manao enquête amin'ny alalana formulaire en ligne dia ho démontreko izany amin'ny alalan'ity fanangonakevitra mahakasika ny JIRAMA izay asehoko anareo ity satria vao namboariko vao eo izy io. Izay moa ny hevitra niseho taty anatin'ny fisainako taty rehefa avy tapaka adiny 3 sasany ny jiro dia hoy izaho hoe mila henoina ny hevitrintsika malagasy manoloana an'izany zavatra izany. Ao anatin'ity hoe fanangonakevitra mahakasika ny JIRAMA ity dia misy fankasitrahana antsika rehetra aloha izany hoe misaotra antsika malagasy miaraka miaritra ny fahatapahan-jiro. Mariky ny firaisam-po sy firaisam-tsaina moa izay satria ombona antsika malagasy rehetra. Dia ao anatin'izay tsika dia afaka maneho hoe amin'ny ankapobeny firy tomenao ny JIRAMA. Raha ho anahy manokana izany izao aloha ataoko hoe eto hoe inona ny tena mahakasika anao ny jiro. Ahoana ny fahatsapanao manoloana ny JIRAMA dia hoy aho hoe misy rafitra mila amboarina. Mety misy fahadisoana tsipelina maromaro ao anatin'ilay izy fa afaka ataontsika anaty commentaire ao dia afaka amboarina dia afaka mameno an'ity formulaire ity daholo tsika rehetra rehefa tojo anazy. Inona ny sosokevitra arosonao? Ny anao angamba ny tena tiana henoina eto ho antsika rehetra mijery satria manjary very fotoana eto tsika ho an'ity vidéo ity nefa sady ho fampianarana izy ity. Inona ny zavatra tsara tokony ho tohizana? Inona ny zavatra ratsy indrindra nitranga taminao noho ny fahatapahan'ny jiro? Dia satria misy ny zavatra ratsy indrindra nitranga aminao dia mba anontaniana ihany koa inona ny zavatra tsara indrindra nitranga taminao noho ny fahatapahan'ny jiro? Ohatra mahatsiaro an'ilay orinasa izay hoe tapaka foana ny jiro dia avy eo ohatra misy produit avy amin'izay zavatra izay fa mety hoe misy zavatra tsara ho an'ny zareo ao anatiny. Dia raha misy fanamariana fanampiny dia eto no apetraka vita izay ozintsika hoe ok mbola misy hoe faritany misy ianao misafidy ianao hoe iza amin'ireo Antananarivo ataontsika hoe ok mankasitraka anao miaraka miaritra amin'ny malagasy rehetra mbola misy ny fanantenana amin'ny hoavin'ny firenena. Dia ohatr'izay ilay formulaire noforoniko tao anatin'ny minitra vitsy izay tena hoe raha hohanin'ilay zavatra natao teo izao dia hoe fanangonakevitra dia amin'ny fotoana be dia be na anaty orinasa na eo anivon'ny fanjakana na eo anivon'ny fianarana amin'ny sehatra maro tena hoe ilaina ny fananana formulaire sy ny fanangonana information satria izay no ahafahanao manapa-kevitra mifanaraka amin'ny tena zava-misy sy ahafahanao mahita sy mamantatra ny tena zava-misy ihany koa. Dia andeha atoroko anareo ny fomba nanamboarako an'ilay formulaire teo. Ny dingana voalohany ataonao dia tsotra, mila fotsiny ianao mamorona compte atao anaty typeform dia ypeform.com. Dia rehefa tonga eto ianao dia misinscrire dia avy misinscrire ianao diamise connecter. Une fois ianao connecté dia tonga eto amin'ny ilay antsointsika hoe workspace na espace de travail. Dia avy eto afaka micréer formulaire avy eto izany tsika. Dia amin'ny alalan'ity hoe créer formulaire ity raha ohatra ka hoe français no configuration navigateur anao dia aza matahotra ianao fa tokony amin'ny teny français iny eo dia avy eto tsika afaka manao hoe créer typeform dia afaka miainga avy amin'ny tsy misy tsika fa tsika misafidy an'ilay champ na miainga avy amina template izay hitako tena mahaliana be daholo ny ao anatiny ary tena betsaka ny zavatra ilain'ny orinasa maro. Ty hoe created form ity efa nandramako fa ohatrany tsy mifanaraka tamin'ny besoin-ko aloha. Afaka tonga tsika dia miainga amin'ity hoe template ity dia avy eo avy amin'ny template tsika mahita karazana catégorie eto hoe feedback, recherche, registration dia izay rehetrarehetra izay. Dia ho an'ilay feedback izao eto no jerevantsika dia raha ohatran'ilay formulaire nataoko teo dia niainga tamina template satisfaction surveys izay ilay template misy anazy fa tsy mipotreto moa ilay option fa raha avy eto amin'ny accueil eto tsika no makamy ilay hoe satisfaction surveys dia afaka hitantsika ilay formulaire hoe reader satisfaction survey dia avy eto tsika no miteny hoe use this template na hoe ampiasao ty canva ty na ty template ty dia avy eo afaka dupliquer iny
dia à partir an'io no afaka anovako ny contenu an'ny page rehetra sy ny typan'ny champ apetraka ao anatin'le formulaire. Dia eto izao ty le fanombohany dia ty le novaiko teo hoe misaotra anao. Ny ao contenu an'le bouton start afaka ovaintsika veto an'izay tiatsika. Ny le page dia efa misoratra eto amin'ny droite eto, dia misy niveau ana personnalisation betsaka azontsika atao. Dia avy eo ny anatin'ny champ amin'izay tsika no manana karazana type de champ zany tsika, dia afaka ovaintsika moa le titre. Raha ohatra tsika ka niainga avy amin'ny tsy misy dia tsy misy an'ireto eto amin'ny sisiny eto reto fa tonga dia manao an'ity plus ty dia mipoitra le choix zany hoe question champ multiple ave sa texte fohy ve no tiatsika ampidirina, sa email sa numéro téléphone ave sa texte lent. Afaka misafidy an'izay tsika amin'izay fotoana izay. Dia avy eo rehefa vita ireo, vita zany le fanovana teo, dia hivadika ato amin'le tena nataoko moa. Dia ohatr'izay ihany ny eto, isaky ny question zany dia mipetraka eto amin'ny à gauche eto le endriky le champ. Dia ity ny question farany, ity no ohatran'ny hoe fandraisana rehefa hanomboka hameno an'le izy dia ny fankasitrahana rehefa feno le formulaire. Dia rehefa ohatra zany zao hoe andefa an'le formulaire amin'izay dia cliquena fotsiny hoe publier na hoe publish, dia ao anatin'izay no mahazo lien tsika. Dia ny lien iny fotsiny no alefantsika makany amin'ny olona rehetra angatahantsika hameno an'le formulaire. Dia rehefa fenoiny le izy dia lasa mipoitra ato anaty résultat antsika ato ny réponse nataony. Dia ohatra antsika eto izao manana réponse anankiray dia mipetraka eto ny temps de complétition dia isana soumission natao dia afaka hitantsika eto ny réponse. Dia hitantsika eto zany dia afaka avy amin'ny information azontsika zany tsika avy eo no mandray décision, satria marina tsara sy mifanaraka amin'ny information tena azo avy amin'ny olona tena nandefa an'le izy le information azontsika. Dia ohatr'izay, tena mora kely ohatr'izay ny mamorona formulaire. Ho ana feedback moa zany na hoe ho ana fangatahana feedback avy amina client na fanaovana enquête, dia izay ny tena maha-idéal an'ity solution natoroko ity dia mbola tsy hitsahatra ny hitondra karazana solution maro samihafa amina problème be dia be izay tena hoe afaka avahan'ny teknôlôjia moa tsika eto amin'ny IT. Dia manasa anao hanampy j'aime, hisabone, ampio commentaire na ahoana commentaire, tsy maninona raisina mifo feno fitiavana sy feno fifaliana. Dia miandry ny vidéo manaraka indray ary, mandra-pionana indray.